Mazava ho azy moa zany hoe be diabe ny fivavahana eto Madagasikara, nefa mbola ny firenena malagasy mbola anisan'ny firenena mahantra indrindra, fadimy mahantra indrindra ty Afrika zany. Nefa dia mivavaka be ny firenena, feno fivavahana iraka ny elakelatrano, feno finoana, fivavahana, fiangonana sy ny sisa. Mahatonga an'izay dia izao, ireo finoana, fivavahana arahan'ny malagasy ary mameno tanàna eto ireo dia fivavahana tsy mety amin'ny gasy, fivavahana tsy micompatible amin'ny fomban-drazana eto Madagasikara, zay fomba masina eto Madagasikara. Tsika malagasy dia taranaka hebreo, taranaka jiosy ny gasy. Fivavahana be diabe eto dia fivavahana kristianina izay mifanohitra tanteraka amin'ny filozofia hebraika, filozofia jiosy zany. Kristianina mihina kisoa, ny jiosy tsy mihinana. Kristianina mivavaka amin'ny Andriamanitra zay an'ny Grika, ary fomba mpivavahana Grika no narafitra ao kristianina. Nefa ny malagasy taranaka hebreo, taranaka jiosy izay contre amin'ny Grika. Zay hoe aza manaraka ny fanaon'ny jentilisa na hoe Grika zany. Raha tsorona zany dia ny fivavahana be diabe eto Madagasikara reo dia fivavahana mpanjanaka izay manota fady ny malagasy fa tsy mana-masina ny malagasy. Zavatra mitombona be zany, fivavahana kristianina tsy avy any amin'ny Jerosalema, tsy avy any amin'ny jiosy, tsy avy amin'ny hebreo, fa avy aty Vatican nakany Amerika protestant, ary fivavahana foronina tamin'ny fomba Grika ny fivavahana kristianina. Zay mahatonga azy mifanohitra tanteraka amin'ny fomba gasy. Fomba gasy, fomba hebreo ny fomba teto hatramin'izay. Malagasy tsy mihina kisoa hatramin'izay, ny hebreo koa tsy mihina kisoa. Malagasy miforo, ary avy any amin'ny hebreo koa no nahitana zay fomban-drazana miforo zay, fa tsisy firenena manana fomba mifora na ny circoncision zany ratsy ny hebreo taranaka Abrahama zany. Noho izany fomba rehetra misy eto Madagasikara reo dia fomba mifanohitra amin'ny kolotsaina sy ny kolom-panana, ny culture malagasy. Zay no mampahantra ny malagasy io, manaraka ny tsy fombany, manaraka manao ny tsy fanao, mihina ny tsy fihinana, miteny ny tsy fiteny, mivavaka amin'izay tsy tokony hivavahana. Tsy tokony hivavaka amin'izany Andriamanitra sy ny razana, ny vavaka amin'izany Jesosy, Jehova, Yahvé, Masina Maria, tsy tokony hivavaka amin'izany ny gasy. Tsy tokony hihinana kisoa ny malagasy, tsy tokony hivavaka amin'ireo andriamanimanitra ny entiny vazaha reny malagasy. Zay mampahantra n'ity firenena ity. Tsy mety amintsika zany fivavahana any vazaha tonga eto Madagasikara. Inona zany tokony ataon'ny malagasy? Tokony ataon'ny malagasy dia tokony hiverina fombany. Fomba malagasy, fomba hebreo, fomba taloha be, talohan'ny fanjanahan-tany. Dia rehefa tamin'izany tsisy cyclone teto, tsisy arety mandringana, tsisy mosary, tsisy asan-dahalo, tsisy loza voajanahary be jereo, fa ravarava daholo zao ny mifototra fitrasana ny lalana ny napodika daholo, tratra ny cyclone va, tratra ny cyclone Gerarda, cyclone Honorine, cyclone Enao, zao cyclone va ndray ty mandravarava be jereo ty izy, ary dia nany fambolenana ninona tamin'ny herintaona tsika niatrika ahitany, dia tsy navokatra ny mpamboly. Zao ndre miatrika tondradrano be azo andehanana vedety iny ambonin'ny tany marin'olona, ina tso ny varo velona amin'iny. Dia rehefa tsy afaka loza mihitsy eto Madagasikara no zay hotafady firenena, hotafady malagasy. Andriamanitra tokony hivavahany malagasy dia miverina amin'ilay fomba taloha mihitsy, andriamanitry ny hebreo, satria taranaka hebreo tsika, taranaka jiosy ny gasy, dia miverina fomba jiosy, fomba hebreo zay efa narahana teto hatramin'ny andro taloha be fahakola tany. Rehefa tonga ny radamo voalohany napiditra ny fomba ny vahiny, ny ray petsapetsa sy ny ray politika tamin'ny fomba ny vahiny, dia radamo voalohany no napiditra n'ireo missionnaire, dia nanota fady reo dia lasa ny mpanjanatany amin'izay malagasy i Madagasikara taty amin'ny taona 1886 izany 96 dia lasa ny mpanjanatany i malagasy satria hotafady dia lasa zanatany isika izany. Andriamanitry ny hebreo tokony hivavahana, fomba hebreo no efa natao teto ary tokony haverina eto. Raha tsorona ny marina dia tokony hiverina ny fomba n'iny malagasy fa tsy hiondana ny fomba ny vahiny, zay vao avitra ty firenena ity, zay vao afaka ny loza eto. Ny hamantarana ny olona hoe mpaminany sandoka sy ny mpaminany marina dia ny soratra masina hebreo na ny baiboly eny an-tanantsika koa milazan'izany amin'ny Deutéronomie toko 20 sy ny Deutéronomie toko 17 hoe raha tanteraka ny zavatra lazain'ilay olona dia mpaminany marina izy. Raha tanteraka ny zavatra lazainy, hoe raha efa ny zavatra lazainy dia mpaminany marina izy. Fa raha tsy tanteraka ny zavatra lazainy dia ninina filokolahany eo dia mpaminany sandoka izy. Misy koa anankiray koa hoe tanteraka ny zavatra lazainy fa tanteraka sinema, zany hoe tanteraka mazimazi, na hoe tanteraka ny zavatra lazainy fa le zavatra lazain'ilay olona tsy mifanaraka amin'ilay lazain'ny soratra masina na ny baiboly na ny Torah hebreo zany, dia na dia tanteraka aza ny zavatra lazainy dia tsy tokony hanaraka n'izany olona zany ny olona anankiray na ny olona roa na ny olona be diabe, tsy tokony hino an'izany zany ny vahoaka na tanteraka aza ny zavatra lazain'io mpaminany io,
kanefa tsy mifanaraka amin'ilay ideolozian'ny baiboly fa mpaminany sandoka foana iny zany fa satria fizahtoetra hony zany zay atsika vakiny zany am Deutéronomie toko valo amby roapolo azafady toko valo amby folo sy ny Deutéronomie toko fahatelo amby folo reo zany manazavany hoe raha tanteraka ny zavatra lazain'le mpaminany de mpaminany marina izy. Misy koa nefa amin'ny toko valo amby folo natanteraka azy ny zavatra lazainy fa tsy mifanaraka amin'ilay idéologie spirituelle araka ny baiboly de sandoka foana iny olona iny zany. Ohatra izy miteny ny mampivily lalana anao ndao hivavaka amin'ny Andriamanitra ny hafa viasy eo fa mirakila be ny fivavahana kristianina ka natanteraka azy ny zavatra lazain'le kristianina reo sy ny sinema isan-karazany sinema reo de sy tokony anaraka an'ireo ny malagasy ary ny kristianina zao hatramin'izay nitory ny mpaminany kristianina fedanana be ao ny Madagasikara de tena aleloia fa fedanana be miadantsika manaraka an' Jesosy nanaraka an' Jesosy tsika zao 700 taona ataoko 4000 daholo ny giasa rehetra ty mitsotsoro bitan'Andriamanalina mpaminany sandoka zany fivavaham-bazaha io ary zay mahatonga anay ao anatin'ny finoana hebrika judaisma mikontra mandrakariva ny fomba ny vazaha io fa tokony hiverina fomba tsika isika fomba malagasy ny tokony arahantsika natanteraka azy ny apahany na ndray manontolo na ny apahany lazain'ireo fivavaham-bazaha io tsy tokony anaraka an'ireo zany tsika fa mpanjanaka reo fa na inona zany hoe amin'ny fiangonana sasany hoe manasitrana mamaha olana ka eo indrindra tsika fa na inona le amin'ny fiangonana sasany hoe manasitrana sy mamaha olana ka mivara ve le olana de afaka tokoa ve le aretin'le olona zay nge le voalaza Deutéronomie valo amby roapolo teo avany amby folo teo hoe na dia tanteraka azy le zavatra lazain'le olona tanteraka fomba sinema ary tsy sitrany zany eo efa roapolo amby zato taona valopolo amby zato taona ny jobily tatongavany zany fivavahana mivavaka am' Jesosy zany teto Madagasikara sy mivavaka amin'ny avesy ny Jehova zany teto Madagasikara fa ino malagasy mitsotsory bitan'Andriamanalina mihamaatra Andriamanalina feno eraky ny elakelatrany feno fivavahana kristianina fa vao mainka mimahantra mitonga ny loza tsisy Andriamanitra eto Madagasikara nakaizy izy tsy hit'Andriamanitra nakaizy miakatra any amin'ny fonenany any izy any de tsy hitany Osaia toko fadimy andiny dimy amby folo misy an'izay nody any amin'ny fitoerany izy mandra-piaikytsika ny helotsika sy hitadiavantsika ny tavany tsy ho fomba-mbazaha iny fitadiavana ny tavany pahara tsy fanatsara reny ny fanamanao sinema reny mody manasitrana mody manao an'izao ny devoly koa mba mahay an'izany mba ahafahany manjony ny olona ka fanampanjanaka reo ketrika izy fakabary tsy mifanaraka amin'ny fomba gasy fomba hebreo zany fivavahana mihina kisosy mivavaka amin'ny Andriamanitra trinité zany tsy mety zany eto Madagasikara any ivelany zany mety zany any andafy any Amerika tsy kolotsain-jareo fomba grika zay fa eto Madagasikara tsy mety ny kolotsaim-bazaha fa ny kolotsain'ny giasy ny tokony iverenany giasy raha te ho avy ty firenena malagasy ity bika hoe zany fa antikristy foeny ko ainarivo lala de mpanohitra ny fivavahana izay tsy mifanaraka amin'ny filozofia hebreo zay an'ny malagasy fomba hebreo ny malagasy satria taranaky hebreo ny giasy mpanohitra ny fivavahana rehetra tsy ny kristianina ihany izay tsy mifanaraka amin'ny filozofia hebreo zay an'ny malagasy atsika malagasy ka za zany anty fivavahana piraty anty fivavahana diso zay tsy mifanaraka amitsika mety reo raha any aminazy tsy diso fa raha reny mety naty amitsika de diso reo ka tsy haiko ny filazan'izay hoe anty inona aho zany anty an'le fahadisoana aho zany zay angamba zany no azo hamitinana azy mpanohitra ny fivavahana rehetra eto Madagasikara zay tsy mifanaraka amin'ny filozofia ny kolotsainy malagasy zay any hebreo fomba hebreo tokony arahany malagasy satria taranaky hebreo ny malagasy zay mifanohitra am'izay zany de toeriko de anty inona aho zany fivavahana rehetra mihitsy tsy voateny kristianina iny na bodisme io na izy io na izy na izy rehefa tsy mifanaraka amin'ny filozofia ny malagasy atsika de toeriko daholo ao anaty filozofia ny malagasy hoe reny ataontsika hoe fomban-drazana reny hoe avy amin'ny hebreo ohatra hoe rehefa madika de miantso razana tsara fipetraka zay fanontaniana zay ny fomba malagasy tompokoa de tsy le fomba gasy am'izao fotoana zao le fomba manompo razana mivavaka amin'ny razana mamady razana fomba grika daholo reny natsoboka taty fomba ny egyptianiny reny natsoboka taty fa zany fomba malagasy zany de fomba hebreo anaty baiboly io mihitsy ny fomba gasy fomba hebreo zay fomba nygasy teto taloha be ny nanjakan'ny endrina zany hoe mbola ny mpanjaka nytondra teto de nanaraka norma foana rehefa nikomy ny endrina de hoe ny endrina ny manjaka zay natonga hoe ny endri manjaka nanomboka tamin'ny ny andro n'Andriamasina valona zay nikomin'ireo andrina nandroaka ny taranaka mpanjaka fa ny endrina ny manjaka de napiditra fomba vaovao nreto andrina nanjaka teto Madagasikara reto zany iveo tonga am'izay koa nyreto fomba ny vahiny radama reny ke taranaka andriny fa tsy taranaka mpanjaka ny endrina mponomerina sy ny tarana ny radama voalohany radama faharoa sy navalina reny taranaka andriny reny fa tsy taranaka mpanjaka de rehefa namadika tanindrazana napiditra ny tanindrazantsika lasa ny vahiny ka le fomban-drazana am'izao fotoana zao zany tsy io le fomban-drazana tsy io le fomba nytsika reo le manompo sampy manompo tromba doany sy ny sisa tsy reny
mamaditra azy an'io tsy reny le fomba gasy le tiako ahorona fa le fomba gasy le tena fomba hébreu izany ary fomba boky zany zany mbola lava be mbola lava be ny fanazavana zany hoe rety le fomba gasy izy a ty le fomba gasy tsisy mbola lava be ny fanazavana zay fa amerina ny fomba gasy tena izy fotsiny tsika zay vo avy ty fireneny ty afaka mame ohatra ray fotsiny zay koa afaka manome ohatra ray fotsiny a ohatra fotsiny hoe averina ndray le fisoronana eny an-tendrombohitra tena le manao sorona mihitsy sorona omby ondry volomelala ohatra zany ary manao an'io de ny tangalamena zany hoe ny taranaka kohainy tangalamena sy ny olobe zany nirafitry ny fiarahamonina de nirafitra le ny kolotsaina sy ny kolom-panahy izay atsika de averina daholo reny fa lasa kolotsaina sy ny kolom-panahy vahiny mantsy zao no manjana teto zany verina ndray ny fisoronana hoe fanjakam-pisoronana rafitra fisoronana zany a anisan'ny anankiray fotsiny a teneniko eto rafitra fisoronana de tena fisoronana tamin'ny androny taloha be tany mihitsy fomba hébreu koa zany de miantso fiantsona n'lay tena le andriamanitra le araky ny fofona iny hoe iahoa no anarany pahary verina am'izay araky ny fanonona ny fofonaina zay mihitsy lay nivavahany hébreu hatrany amboloha hatrany androny adama seva de zay koa ny ahorona eto Madagasikara manao fisoronana zany tena le manao sorona mihitsy ko any Rivalala zao manao sorona zay le momba ny marika tantandraza zay malaza be anaty Facebook sy ny eto amin'ny firenena malagasy raha amiko aina Rivalala mpaminany eto amin'ny firenena zaho ko aina Rivalala de mpaminany iraky ny pahary hitondra ny fanavotana ho an'ny Madagasikara mbola laviny olona aho etreto laviny fanjakana koa aho etreto fa rehefa raisin'ny olona sy raisin'ny fanjakana aho de zay vo avitra ny firenena malagasy momba an'ireny hoe marika tantandraza sy ny sisa reny kristianina tsinona reny de mirediredy fahatany sy manao anganongano oatra reny manao tsangatsy manorana oatra reny foana ary tsy vitan'ny hoe ity tantandraza ihany manao ny anganongano sy mandrebireby ny sainy gasy sy manao angano arirarira io aririrambazah io fa namanany ihany fa ao koa le iza le mpitondra fivavahana le lanjaina rehefa mandeha mpino aminy lanja anazy rehefa mandeha be de be ny olona mirediredy kristianina nge fanahy mirediredy mandrebireby saim-baoka ireny foana no fanahy ao anatin'ireo kristianina reo noho izany raha ko aina Rivalala ny lasa filoham-pirenena satria lasaka ao amin'ity taona 2018 ty za sitrapony avy indrindra de tondra ny fanavotana direkta ho an'ny firenena karaha zany lany eo zany de tena tsy maintsy misy fanotsina ngeda be mihitsy ireo kolotsaim-bazaha manjanaka eto Madagasikara re amiko zany de olona mirediredy reny satria kristianina miteniteny fahatany teniteny foana manao cinéma manao film cinéma ohatr'ireny foana mba andrebirebena ny sainy gasy zay efa marefo zay efa sondenda am'izao fotoana zao ary efa tsy tafavoaka dia minomino zavatra fahatany voarebirebiny zavatra fahatany ohatran'ireny hoe dahalo miova fo amiko dia mbola tsy miova fo reny olona reny fa dahalo ao anaty baiboly dahalo ambony latabatra ary dahalo ara-panahy dahalo evangelika zany raha ny marika tantandraza sy ireny izy olona lanjaina ireny hoe tsaratsara reny ohatra de lanjaina rehefa mandeha ireny zany de mipinao aminy lanjana azy de izy tsy mandeha tonga fa lanjaina mpanjaka hony izy zany dikan'izany raha ohatranay zao ko aina Rivalala iraky ny pahary za mihitsy mandeha manompo vahoaka zany mandeha milanja ny vahoaka fa tsy zany lanjainy vahoaka za zany mandeha manompo fa tsy ny olona mandeha manompo ahy iraky ny pahary karakara marary tonga de sitraniko ny malemy ohatr' zany rehetrarehetra ary za mandeha manompo vahoaka fa tsy zany reo na andraindray za hitondra famonjena reny de ho lanjaina na andeha handro andrainy fa amiko zany reny de mbola tsy dahalo miova fo fa dahalo mbola dahalo miova lalana fotsiny dahalo ihany izy fa niova lalana ary niova lalana soloky any anatin'ny sehatra ara-panahy zany